Salama daholo be dehibe zany tsika am'izao no inona moa zany mazoto be ny hiala amin'ny fanjanahantany sy ny fanandevozana ataon'ny la France satria hitatsika mazava be ny zavatra ataon'ny la France fa tsy ny tombontsoan'ny gasy mihitsy noka tsara la France milaza fa inona moa zany alliance franco-malgache zareo vao notenen'ny Macron tamin'ny interview teo hoe nos amis malgaches, j'ai beaucoup d'affection aux jeunes malgaches, j'ai beaucoup d'admiration pour les jeunes malgaches. Zay notenen'ny Liry tamin'ny interview farany teo nefa ny Rajoelina sady mpamono olona mpangalatra mpamadika tanindrazana no nalainy avion militaire frantsay mandeha ran'izao tontolo ny resaka hoe ny ingérence frantsay amin'ny Madagasikara hoe firenena io ka maleo teny firenena io ndraika fireneny fa tsy département français de mandeha koa ny resaka amin'izao fotoana izao amin'ny zavatra andresahan'ny préfet tany la Réunion hoe hanao intervention zay ohatrany hoe miteny zany Liry zany hoe raha misy zavatra tsy holamina efa vonony zay efa nresaka zay any Paris nresaka zay la Réunion nresaka Madagasikara de efa vonony zay fa raha misy oaoa zany de ankolaka zany de hoe hanao intervention zay ohatrany hoe andrala zany ny Madagasikara tsy hoe ohatrany andrala fa andrala mihitsy de tsika zany zao zany amin'ny Rajoelina frantsay voadaka zao de mazoto be daholo mihitsy mafana fo be daholo ny hiala amin'ny la France hitodido amin'ny la France satria fataky la France zao raha Rajoelina fa olona dondrombelona tsy zavatra hainy fataky la France zao fa tsy Rajoelina olona tsy mana BBC mihitsy ny ampanosany Madagasikara nefa iny tazominy iantotazomany olona bado de amin'izay tia naovana azy tsy ny ampandroso Madagasikara ny tazomany olona bado fa afahany mangalatra ny Madagasikara de efa ro taonjato roa anankiroa be zay nateo amin'ny frantsay nandevo atsika izy aloha de nanjanaka atsika izy retsy nanjanaka atsika izy de zao nefa tsika zany mahatra ny leratany inona moa tokony mbola arahana aminy mazava beka zany mazava beka zany de hallå är det kan problem ja sicken okej vi ska anglaisa de raha ohatra tsika zany hoe mafana fo hiala amin'ny la France de tokony manomboka amin'ny toetsaitsika mihitsy aiza veko tsika gasy samy gasy mipetraka any Madagasikara de raha vao zanaka ngetrigetrika kely de miteny frantsay mizesta miteny frantsay samy gasy ohatrany hoe ambony be zany le miteny frantsay de hoe raha vao zanazanaka ngetrika anao raha olona hoe ataotsika hoe branché de miteny frantsay ary be dehibe ny tanora amin'izao fotoana zao tsy mahay miteny gasy tsony ara-dalàna fa ngara foana hoe ce que je veux dire zany hoe en fin de compte itsika ny zao zay ny fitenitsika de tokony manomboka hatrany mihitsy le fahaleovan-tena fa zareo vietnamien vao lasa ny frantsay de tonga de novany amin'ny teny vietnamiana ny sekoly ny zavatra minarana tokoly novany koa ny langue nationale ohatra zany de ny zavatra mangaka nefa de hatramin'izao gasy zanaka gasy aty France aty andafy reniny gasy dadiny gasy fa le zaza tena tsy mahay teny gasy mihitsy fa de tena teny frantsay le zaza ohatrany tsy azoko mihitsy be dehibe mo miteny hoe tsisy lavany teny frantsay de nefa zaho zao vao avy niresaka amin'ny mama anankiray Slovakay le sipa de tena aminy tena important be mihitsy ny zanany mahay le teny zareo samy vao miresaka teo amin'ny teny taminy hoe ina moa zany lanareo le fiteninareo aty satria le zaza mianatra any amin'ny jardin d'enfant any amin'ny Kita de aveo mianatra amin'ny sekoly aty Suisse de Suisse allemand ny ataony miaraka amin'ny ankizy milalao de hors Deutsch no tenena rehefa mianatra de aveo izy
miteny anglisy koa izy satria hoe mijery télé miteny anglisy ohatry zany de atao inona moa zany le fiteninareo ozy le raha matoa jereo nke zavatra teny raha matoa zany. Aber das ist sehr selten. Ja, aber trotzdem, man muss das kennen, weißt du. Wir sind Slowaken, weißt du, ich bin schon stolz auf das, weißt du, was ich meine? Aber er hat zum Beispiel auch unsere Nationalität slowakisch. Ja, aber Er hat keinen Schweizer Pass. Nein. Er ist hier geboren, aber er hat slowakische Pass. ja, aber sein Leben ist hier. Ich weiß. Und er geht in die Schule. Ja, klar, weißt du, aber wichtig ist auch schon ein bisschen, dass er weiß, die Sprache vom Eltern, weißt du. Mhm. Wichtig. Eigentlich muss ich wahrscheinlich nachher lernen, schreiben, weißt du, das reden kann er sicher, weißt du, weil er hört, oder? Ja. Aber schreiben, Ja. das ist anders, oder? Und jeden Tag spricht ihr immer Ungarisch mit ihm? Nein, ich bin 3 Ungarn. In Slowakei. Ungarn. Ja. Ja, sicher. Mein Mann redet auch. Mhm. Aber Fernseher haben wir nur auf Englisch. Was schon Darum gesagt. kann er viel Englisch. Aber er hört. Weil mein Mann schaut also YouTube und so, alles auf Englisch, weißt du. Mhm. Schaust du nicht TV auf Ungarisch? Wieso nicht, ja? Es gibt viele. Ja, aber wir Sehr schauen dunkel. wieder Englisch. Ja, Ja, wieso? immer schon so, immer. Also, weißt du, mein Das Mann sind schaut gewohnt, ja. viel YouTube, so, weißt du, so Videos auf YouTube. Mhm. Und die reden alle Englisch. Also ist mehr interessant irgendwie. Sendungen und so. Okay. Und der Lehrer schaut auch seit Kind, alles auf Englisch. Cartoon Aber und so. ja, alles Englisch. Wenn Slowakisch ist, er schaut das nicht, interessiert ihn nicht. Und wie kann er das verstehen? Er versteht das automatisch. Englisch. Aber ihr redet kein Englisch mit ihm. Aber ja, das ist, weißt du, bei Kindern bis 6 Jahre, egal was für Sprache du gibst, sie lernen das. Bis 6 Jahre haben sie so Kopf offen, für 20 Sprachen kannst du lernen. Wirklich, das geht so schnell. Und er kann so Worte, was ich nicht mal kann, weißt du. Aber Ungarisch benutzt er sehr, sehr selten. Slowakisch, Slowak. Slowak. Ja, Slowakisch. er redet auch viel Worte auf unserer Sprache. Weil ich rede mit ihm über Slowakisch, nur mit ihm draußen mit Deutsch. Aber für euch ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr eure eigene Sprache spricht. Ja, sicher. Ich finde das schon wichtig, weißt du. Ja, es ist natürlich, dass er Schweizerdeutsch und auch Deutsch spricht, das ist Automatisch. automatisch, weißt genau, du. ja. Weil in der Kita reden sie auch mit dem Schweizerdeutsch. Und dann geht er sofort in den Kindergarten, da lernt er einfach alles schon. Das wird für ihn automatisch, also nicht wie für uns, wir mussten das lernen. Er muss das nicht lernen, das kommt einfach automatisch. Ja. Darum, weißt du, Habt ihr viele Freunde von Slowakei? Oder? nein, für Polen. Wir haben viele polnische Kollegen. Aber sie sprechen auch eure Polnisch. Sprache. Ah. Wir reden Polnisch, wir reden Slowakisch. Aber wir verstehen es. Maletiky ny frantsay atao andohantsika hoe ny teny frantsay no miasa indrindra raha zao tontolo zao ambony be zany teny frantsay zany mahay teny frantsay zany ny tena olona hita hoe olona nianatra nefa de za zao afaka nampofo anareo fa diso be zany zay no natonga anahy efa 50 taona efa olon-dehibe zany de niverina nianatra teny allemand satria ny galera loatra tamin'ny ino zany fitadiavana asa sy ny ino zany ny stabilité amin'ny asa de voatery nianatra sady ny aotrany Suisse zao raha mahay miteny allemand ianao zany aty amin'ny faritra miteny allemand zany hoe Suisse alémanique na Suisse allemande de eo amin'ny 20 isanjato na 30 isanjato anao moa zany atao hoe miteny am'le
am'le fitena ady manahirana le zatra teny frantsay ho anareo zay nahazo ndraisany moa zany de zany tena nitrikitrika tsy raha matoa ny zanako tsy maintsy mahay ny fiteninay de zany niezaka nanazava taminazy hoe oviana ara ny zanako mba ilainy le fiteninareo de ozy izy setra mandalo aty ny nenibeny na misy namana zany hoe tena mahalana be zany ozy izy ilainay ny zanakay mahay ny fiteninay satria zay ny langue maternelle de sarotra reo nanazava amin'ny gasy hoe resaka hoe vakoka sy resaka sotoaviny setra rehetra hoe zay ny ilana an'izy satria misy gasy miteny atao ino raha moa le teny gasy fo omena Madagasikara nga tsisy miteny gasy nefa le teny frantsay koa vao miala ny la France de ampiasainao azy ny teny frantsainao de ohatra nahazo anazy zazo zao lesona mivaingana mihitsy hoe niasa tany France de ambany be karamany a France 1600 ve 2000 ave na 2500 euro de asa mitovy aty a Suisse miakatra any amin'ny 4000 euro de raha miteny frantsay fotsiny zany ianao de any amin'ny Suisse romande Suisse miteny frantsay francophone zany ianao ny miasa nefa any de be de be ny concurrence ny Suisse romande zany de partie Suisse mahantra ny francophone ohatra zany koa zay mahatonga ny ino moa zany séparatisme any amin'ny ohatra ny Belgique any Belgique ny Belgique francophone mahantra satria kamo ny olona francophone sady tsy mahay miasa par rapport am'zareo flamand de mitady reo flamand reo aloha sarahana zany le Belgique de mitady sika foana ijanona amin'iny de ohatra zany koa ny Canada reo amin'ny teny anglophone reo miteny hoe aloha sarahana de ohatra zany koa ty Suisse ty zany Suisse romande mahantra be zay francophone zany mahantra be foana de za zany tany de ambony be ny chômage tany Suisse romande aniny Neuchâtel zany mipetraka de tany Valais koa de rehefa mahantra de mampilafila be mpampiasa sady sarotra mahita asa sy ny stabilité satria raha vao tsy mamela ianao de ino moa zany isoranao satria be de be ny mirangorango de le karama koa ambany satria ny frantsay ty asanao ny asanao daholo de zay natonga anazy sady zay tadiavina foana le allemand zany teny allemand satria ty Suisse na de miasa any Lausanne anao de misy Suisse allemand miasa amin'ny entreprise mandeha amin'ny hôtely olo zany de zao hoe tena ity resaka allemand ty ve ny fanomezana lady eto inarako rehefa ianarako tsy maintsy haiko nefa za fa olon-dehibe efa 50 taona mahery de niverina nianatra teny allemand za zao io satria aty Suisse raha mahay miteny allemand ianao ka miasa amin'ny Suisse alemanique le Suisse miteny allemand de avo roapolo isanjato na telopolo isanjato ny karamanao na de poste samy mitovy poste mitovy zany any amin'ny Suisse romande sy Suisse alemanique de avo roapolo isanjato na telopolo isanjato le karama de hoe tsy maintsy haiko de nianarako de zay mahatonga an'izy hoe mahatonga anao hoe efa olo dehibe niverina nianatra ka tsy resaka mandeha fa mitily resaka hoe anina fahaleovatena amin'ny la France tokony anova rafitra am'izay am'izao fotoana zao anova rafitra aveo anao nefa ny ina moa zany ny olon-tretra mbola mieritreritra fa ny teny frantsay no tena ilaina zay ndrely izy fa za zao efa ianarako ny teny allemand de zao tsy resaka hoe mahay fotsiny ohatra zao fa matoa mipetraka eto amin'ny accueil amin'ny manao ino zany service de réservation ny mail rehetrarehetra amin'ny teny allemand na amin'ny teny anglisy de valina tsisy diso daholo zany na misy telefôna amin'ny teny allemand na teny anglisy de valina tsisy diso daholo zany fa raha ohatra ka misy diso ka na tsy mahavoafenao tsy afaka mipetraka eto tsy possible zany aty amin'ny Suisse alemanique miasa tsy possible zany de voafely izy ka zay no tokony taon'izy manomboka ny toe-tsaina mihitsy hoe tsy niteny frantsay na frantsay ny kadada am'ty zao tontolo zao ty de le zanaka reto mba ino moa zany atao zay mba
ananany ino moa zany fierté magasy azy na de tiandafy a ny olona io vo avy resava zana de tiany zana ny mahay ny teny inona moa zany ny teny fiteniny ilainy foana io zay ny maizy azy ka raha tsika raha tsy manano maizy raha tsy fieriny maizy atsika ary tsika de ahoana moa tsika nahazo falevatena amin'ny frantsay sur le dos